Matsiro dia matsiro aloha fahitako azy a. Tsara be. Matsiro be koa ny fahitanay azy. Tonga soa indray isika rehetra atao anaty fandaharana aodinareo. Sakafo matsiro, mora karakaraina, natao ho an'ny rehetra ary miavaka kely ny entina ifampizarana atao anaty fandaharana. Ho an'ny androany zao dia crabe farci amin'ny akondro manta miaraka amin'ny pakopako no sakafontsika. Azonao an-tsaina sady ve ny mety ho tsiron'izany? Kandrosy no anarany miavaka kely. Mpanakanto efa fantatsika rehetra ihany no mandray anay androany. Na zay koa ary tato anaty fandaharana vao nahafantatra hoe aika izy ankoatra ny fahaizany mihira mahay mahandro sakafo be ihany koa. Manahoana nareo Nanakôry ny lalana tany nahoana ny embouteillage? Tena enjaketsana ihany. Fa ankoatran'izay dia mizara fanatsarana lakozia ihany koa izay satria rehefa miresaka tsika hoe nahandro dia tsy afaka misaraka aminy ny lakozia. Dia placard ambany rehetrarehetra, placard ampitena zany ny ouverture rehetrarehetra hokontsika gris clair, moderne kokoa izany izay clair fa satria tsy efa matroka tsena dia tsy maintsy clair zany ty azonao dia ty aksitra misy atsika. Zany rehetra zany arahanao zao dia zao ary. Nareo salama daholo androany sika dia akany amin'ny mandriseza tsisy vina amintsika ny vahiny mapy atrano antsika tsisy izany fa dia fia dao ary. Salama fia? Salama mama. Ina vavao maresaka anareo aty? Faly mandray anao aty aminay. Mahafinaritra be aty aminareo aloha Izy kosa aloha dia izay Mahafinaritra. Ono nanahoana ny fahitanao ny fanatsarana lakozianao tao? Tena nahafinaritra be. Tena hoe lasa mazoto mahandro sakafo mahita filinina foana. Mahafinaritra izany. Izay indrindra ny antony hoe aleo aloha karakarainay ny lakozia dia aveo fia mahandro fotsiny miaraka amin'izay filinina sy inspiration izay mba hampiavaka ny nahandro androany. Sanifera manolotra anao aodinareo Brico et Déco. Fatangedina tsara. Tonga soa atao amin'ny Villa Kaltod ety Mandriseza ny ekipa satria moa zany fiasa ala tsy tratranay teto dia izarety no nandray anay. Manahoana tompoko? Manahoana nareo Nanakôry ny lalana tany nahoana ny embouteillage? Tena enjaketsana ihany. Fa isala tsy fia mbola seho fa lasa nandeha nivoaka rehefa nareo afaka mandroso foana. Ianary androso ary izay. Tsara tare be ny tanànanareo vao hitanay antrery. Mahafinaritra ny atika. Dia androso tokoa moa zany izay tsy salasala. Aty aminay zany be dia be ny zavatra atao aminazy. Afaka hisangasanganana aty. Afaka anaovana anniversaire, mariage. Olona manao teknika daholo, miditra aty daholo. Dia mandeha aty olona manao Philippe manao tournage rehetrarehetra. Dia mandeha aty daholo.
nojerenay fotsiny aloha zany rehetra izany satria hitsidika ny lakoziny tena atondia teto fa nareo kosa afaka tonga miala voly ety satria dia misokatra ho andrehetra ty toeran'ity izay amin'ny fotoana manaraka mety miverina ihany. Finaritra ty Darina ny ato toera filalaovany ny ato ny biara dia ato ny ping-pong ato ny poker aiza ny raketa dia aiza ny anina ary alefa ilalao kely dia ato ny lakozianay mandroso aty aty ny lakozy tsy mitazona ato ny lakozy tonga soatontsika izany ato amin'ny fandrahoana sakafo dia ato ny fandrahoana sakafo ty ato mbola mety desert fa ato ny tena lakozy ngely ngeza tsara dia daholo ny fanaovana rehetrarehetra momba grillade io hoe somary avozintsika kely atsaraintsika kely ty lakozy ity azonao satria za raha mijery an'ity karoty eo sa somary maizina ao ny manana spesialité amin'ny fandokoana ao ny manana spesialité ihany koa amin'ny fandrafetana ny hazo izany ny kipa mandrafitra ny aodinareo. Mampiavaka an'izy ireo tena hoe mikajy hatramin'ny pitsopitsony mba hahazahoana vokatra tsara. Esorina aloha izy io mba ahafahana manamboatra azy. Diovina tsara ihany koa milohan'ny tena andokoana. tsy mbola hiresaka an'reto rimbony reto aloha za satria indrindrina tsy maintsy lokontsika fotsy satria efa hitantsika fa ny somary misy tasitasy kely ao mety aminao zay ny plafond koa kikisantsika na dia misy nytetera ny ambony fa kikisantsika aloha ty dia lokony zalahy ina moa toizy teo loko fotsy afazavany trano araka izany ny loko fotsy izany dia tena hoe tsy mety lany manja mihitsy passe partout izy manome hazavana sy manome endrika ny trano. dia ny placard ambany rehetrarehetra placard tiako tena zany ouverture rehetrarehetra lokontsika gris clair moderne kokoa izany izay clair fa satria tsy efa matroka tsena dia tsy maintsy clair zany ty azonao dia ty lakozy tena ampiasaintsika araka izao hitantsika amin'ny sary izao dia veloma amin'ny loko fotsy ihany koa ny sisin'ny paiasy mba hamerenana ny endriny ho vaovao indray. Efa tsara tarehy ny placard dia tsy hovaintsika be fa asiana retouche loko gris clair fotsiny no ho atao aminy. mety aminao ve loatra eto ny carreau aloha zany mbola tsy maintsy ajantsika eto fa rehefa vita lety dia takofina daholo ny defaut an'ireo rehefa mataotra ianao atao tsara tarehy anazy. Mirindra tsara ny fiasan'izy telo amin'ny rahalahy mba ahafahana mifeny fanamboarana ao anaty fotoana fohy. Eto izao zareo dia manamboatra ireo carreau izay simba. Tianareo ve raha lokona fotsy ty mitovy amin'itsy varavarankely satria ranoray ihany ireo samy mitovy mifampitohy ihany sady zantsika vernis mety fotsy mety sady moderne kokoa izy totsika tsara be fa izay matahotra zay zany Mba hampatsara endrika ilay lakozia sady mba hampafinaritra ny maso dia tsy nampiasa loko maro be dia be isan-karazany fa mizahana nampitoviana amin'ny lokony rindrina ihany ny lokon'ilay varavarankely. Tsy mijanona amin'ny fanamboarana ihany anefa ny ekipa
fa miezaka ihany koa manadio sy mizara astuce sy conseil ao anatin'izay parti reny aty dia rehefa vita le izy dia lasa otrity hitantsika amin'izao fefa me manomboka mivoaka ny endrika ilay lakozina dia mbola tsy tonga hatramin'ny farany aritsika fa ovitin'ny setra vetivetika amintsika aloha izay rehetra izay averintsika kely ny diantsika androany tany amin'ny mandrosesy io izany hoe tany amin'ny fiasy sahala hitantsika ny lakozina fa tsara sady ngeda nefa tsy maintsy misy zavatra kely amboarina ihany zany hoe eo amin'ny fanatsarana n'ilay lakozia raha vao niditra ataontsika izao dia ny loko efa somary simbasimba averintsika kikisana dia averintsika lokoina fotsy tanteraka zany mba hampazava n'izay mandeha andehatrano atao anaty fandarana ihany koa zany tsika dia mianatra hoe rehefa hanavao loko dia mila diovina aloha kikisana tsara atao malamalama tsara amin'izay mba tsy hoe iny loto iny no voatsindrin'ilay loko vaovao indray fa rindrina efa madio tsara no lokoiny dia raha nandinikintsika n'ilay plakara ao ambany ngeda fa nefany mila ihany koa kikisana dia lokontsika gris modernisena kokoa zany ilay lakozia raha izay ny afaka fomba ilazantsika azy dia tahaka ny fomba fandokoana ny rindrina teo ihany rehefa manavao fanaka ihany koa zantsika hazo tahaka nyity plakara ty dia kikisana diovina izay voalokoana araka ny tenin'ny setra teo ihany ary manarak'izay eo koa ny ouverture izany hoe eo amin'ny varavarakely misy varavarakely anankiroa zao eo raha nandinikintsika gauche droite dia eo amin'ny fasy iny lokontsika uniforme daholo mba azahoana zavatra tsara tare zany manaraka ny rindrina fotsy dia tsy maintsy ny esorina mihitsy moa zany ny varavarakely rehetra mba hahafahana mandoko azy tsara amin'izay avoakady tsara ny pitsopitsony ny sisiny rehetra iny ny zoronzorony rehetra iny ary koa le plafond dia fitatsika fa mety misy zavatra mitete ihany ao ambony ao fa ho kikisantsika indray mandeha le izy dia asiana enduit indray mandeha dia lokoina fotsy indray mandeha dia izay mampatsara tarana azy sur place moa zany tsika mahita hoe inona ny tokony déplacena na le mety misy frigo tokony atao am'tanakaiky na mety misy planche kely amboarina fa sur place ny ahitantsika an'izay zavatra rehetrarehetra noho ny famandona dia nisy faritra simba tao amin'ny plafond tsy maintsy nisorona sy nendahana daholo aloha izay faritra simba izay izay vao afaka nosorana enduit mialohan'ny nandokoana azy farany tena farany tamin'ilay vao niditra dia hita le carrelage teo amin'ny sol fa misy efa kika na tsy kika reny fa mety efa loto dia nefa mena astuce kely nareo misy asidra izay fanalana azy araraka fotsiny dia kosena amin'ny brosy dia sasana amin'ny savony miverina clean tsara fotsifotsy izay nga manome tapaka olazana androany izay ny astuce tsika maro amintsika manana olana amin'izay fanalana tashe amin'ny carreau zay dia efa izay zaraina aminareo izay zany ny vahaolana dia samy aritsika rehetra mampiatra izany manandrana izany dia mba manadiodio kely ny carreau ao an-trano ao zao hitantsika amin'ny sary zao ary ny vokatry ny asa manao ahoana ny fahitanareo azy toy ny mahazatra dia fifaliana ho anaindray ny mizara ireto kisarisary reto izay mitantara ny ambiance tamin'ity fitsidihana ny lakozia fiasy sahala ity satria efa vitanay tsara be zany izay lakozia dia mazoto be amin'izay zany fia hikarakara ny sakafo eto raha nandronao miaraka amin'ny chef Momo
Inona sakafo atolotry fiandroany? Kandrosy ny anaran'ny sakafo atolotry fiandroany. Abazina palibe izy io. Fa noho ny amin'izao fotoana izao tsisy ny palibe dia solotsika akondro manta aloha izy androany. Misy tantarany manokana ve le kandrosy? Tena misy tantarany satria tiako tsindriana kely fia avy any amin'ny faritra atsimo atsinana Madagasikara. Dia le kandrosy menu avy any amin'ny faritra sud-est Madagasikara, izay hoe menu rehefa kere na sakaveny dikany avy any aminay any. Isaky ny volana avril dia volana sakavy any faritra atsimo atsinana, dia ny kandrosy avy amin'ny apalibe no sakafo foanina solon'ny vary any faritra atsimo atsinana. Hiditra fandrahoana sakafo tsika izao fia. Fa mialohan'izay aloha dia misy fanomezana avy aty amin'ny RTA sy fandarana aodinareo. Izany hoe tia ny tablier izay karakarana sakafo reveo. Ouais. Misy koa Tsara be sady mitovy couleur amin'ilay akanjoko. Tena manaraka thème tsara ianao androany. Merci. Dia tia ny planche à découper izay tetehantsika ny entana anaovana sakafo Tena reveo. tsara be, tsy mitovy an'ilay eny antsena. Matevitevina Sady matevina ie. Fanentana amiko tsara. Dia tia le fanomezana avy amin'ny RTA, le fandraisana anjara amin'ny fifidianana ny ingrédients. Misaotra betsaka. Mahafa-po misaotra ny RTA sy ny aodinareo. Ampagotrahana miaraka amin'ny dibera ny kraby efa voasaraka ny nofony sy ny akorany. Asiana sira kely. Tetehana en dés ny akondro manta. Efa manomboka mangotraka le kraby teo manimanitra ery. Afangaro amin'ny coco efa râpé ilay ranona kraby avy nampagotrahana teo. Lafarinina, asiana atody, asiana tongolo gasy, asiana ilay ranona coco teo afangaro ahazahoana paty. Misy fomba maromaro ny ahafahantsika manao ny pakopako fa eto dia nendasina izany. Dore tsara, efa mampite hihinana dady izany. Andrahoina amin'ilay ranona kraby teo ihany ny akondro manta efa voatetika. Rehefa mahazo rano marihatra tsara iny ilay akondro masaka izy izay tsifiny iny ranony iny anaovantsika saosy rehefa avy eo. Amboarina ny saosy voatabia sy tongolo asiana romarin, asiana karazana épices maromaro toy ny poivre, paprika, 4 épices, poudre de gingembre, sy.
afangaro amin'ilay akondro matanao masana sady efa vita saosy ilay nofona kraby. Mandrapiketriketriky ny sakafontsika fia inona vokatra hoentinao zay ela tsy hita zay? Tena misy mihitsy efa miketriketrika ohatran'izao fiketriketrihantsika sakafo zao ihany koa. Tsy hoe la dia ho hitantsika eny amin'ny aina manjery rehetrarehetra eny. Ary nisa mahazo voalohany ery tia. Makasitraka anao. Ary sao dia jerentsika an'izay ilay sakafo aloha? Zay mihitsy, andao mihitsy fa efa tena noana ka. Andao ary. Anisany nampiavaka an'ity sakafo natao fiandroany ity nanao saosy izy tamin'ny tantely nasiany citron sy tongolo gasy ary poivre dia nafangaro tamin'ilay ranon'akondro izay efa nitsifina tary aloha tary. Manandanja tokoa ny présentation any sakafo eo ambony vilia eo satria mampisokatra vavony misimisy kokoa sy ahinoanao tsara ny tena tsirony. Noho izany tsy ataotaontsika fatany ny dressage-ny sakafo fa alamina sy arindra tsara mba hampivoaka tsara ny tsiron'ny sakafo izay nataonao ary vao mahita azy dia mampite hihinana avy hatrany. Zao zany tsika dia nandrana nahandro ny fia dia alohan'ny hanombohana an'izay aloha dia astuce kely conseil mba rehefa manolotra sakafo an'ny vahiny dia mila ny viande foana ny manoloana ny mpihinana azy zany dia avadikitsika ohatr'izao zany safady ohatr'izay zao zany tena izy. Eo ary tsika nomboka ny fanandramany. Matsiro dia matsiro aloha fahitako azy tsara be. Andrama kely indray aloha le akondro nendasina. Tena tsara dia andramantsika ny pakopako le pakopako aloha tena tsara be mikarepoka be remarque kely fotsiny hitako somary matavy kely fotsiny le akondro sy le chair de crabe misy an'le maillot zay zany no tena hitako hoe somary tsy lesika akory fa zavatra hita. Le safidy crabe miaraka amin'ny akondro aloha tena mifanaraka tsara mihitsy, tena association maître eo
tiako ampahafantarana antsika ampijery sany fia ny crabe dia manana apport ana protéine maigre dia ny association le akondro sy ny crabe koa tena mety tsara tsy miala amin'ilay crabe ihany fa ny crabe koa dia tsara ho an'ny système ny cardiovasculaire. Dia mankasitraka ny RTA amin'ny fandaharana aodinareo. Mahafinaritra be daholo ny ekipa rehetrarehetra dia hitan-dry zareo koa moa fa hoe natsiro be ny sakafo dia veloma daholo ary velo.